Tafiditra indrindra ao anatin'izay hetsika fanelanelanana ataon'ny FFKM zay dia efa nisy androany fandraisana ireo ankolafin-kery samihafa. Ireo solombavambahoaka mpomba ny fitondrana no noraisin'ny FFKM teny Vohipiraisina Ambohijatovo tamin'ity androany ity. Nitsokatra tolakandro niezaka fampifanatona sy fampihavanana ireo solombavambahoaka ho amin'ny fiovanana sy ireo mpomba ny fitondrana. Nanomboka nandray ny ankolafin-kery tsirairay araka izany ny sehatrasa ekumenika momba ny fiainam-pirenena na ny Sefip ratsana ray eo anivon'ny FFKM tetsy Vohipiraisina Ambohijatovo ambony. Ka ireo solombavambahoaka miisa sivy mpomba ny fitondrana izay notarian'Andriamatoa mahazo azy Fredy no noraisin'ny Sefip voalohany. Naharitra ora ray sasany teo eo ny fionana teo amin'ny rotonta. Tsy nisy resaka mibika mihitsy anefa taorian'izany fionana izany raha nanontaniana ireo mpivory. Fiainana tao mbola tsy dia misy zavatra azo ambara ngamba aloha fa azo lazaina hoe fifampidiniana amin'ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao. Ifanesy kosa ato ny fivoriana eo amin'ny andaniny ankilany ahafahan'ny Sefip manangona ny hevitry ny ankolafin-kery tsirairay sy ahafahana mandravina izany ka hirosoana amin'ny fitadiavana vahaolana sy ny maromaritra iraisana.